Jesosy Kristy no isaoranay anao ankalazanay ny anaranao masina. Faly zay Tompo satria izay rehetra manatona anao ianao dia sahala amin'ny hazo amboleny eny amoron-drano. Ny tahony ianao tsy mahalazo ary avokatra be izy. Zany Tomponao ka hitranga eto androany. Oka ho hisy fahavokarana ho an'ny tsirairay avy. Oka Tompo ianao anangana andreo izay malemy, ampitrahaka andreo izay mitanondrika, ary mandray ny hery sy fahefana tadamalala mampanopinao anahy. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy ireo esprit de blocage amin'ny fiainan'ny olona. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy ireo fanahy miady aminao manakana anao tsy handeha lavitra. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy izay mety ho endrika asan'ny maizina ka manakatsakana anao. Tompo any hitahy an'izao fahatongavanao eto androany izao, ary aoka ianao androany andreny feon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ity tanana ho an'ny tompontsika isamy mahazo toerana. Mba harabao kely ny akaikinao hoe tonga soa ianao grand. Teneniko anao fa eto Ziona de cour de grand. I grand jiaby a Madagasikara io eto ahitana anazy. Izy akaikinao io. Teneno amin'ny akaikinao hoe mipetraka akaikina grand eky za fa ela ny ela hoe. Amen. Nasitsika bravo moa zany. Alléluia. Ary dia tonga soa ianao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Za ihany koa dia miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy. Niza ianao tonga eto niany, ny tagnan'Andriamanitra hitantana anao. Fa mba te hagnaja manokana za ho anao zay sambany tonga eto. Satria ny grand magnaja olo. Amen. Dia anao koa grand androany ajaigna anao. Zay sambany tonga eto mba mitsangana ngefa mba hiarahaba anareo zay. Hoe voandroany mihitsy ianao tonga aketo mitsangana vetivety mba misy an'iregny fahatsiarovana regny hozarainay aminareo. Ho anao zay sambany tonga eto aza magnatra fa mba misy an'iregny boky regny mba vakinareo, mba tsaronareo tonga an-tragnonareo agny hoe ndray andro zay niaona tamin'ny Papa David Blessing. Ndray andro zay mba nandeha tamin'ny fiangonana Ziona Firaisana. Ndray andro zay mba nandray Fahasoavana. Ary za mino fa fahatongavanao eto niany rô ho hisy fahasoavana maventy be dia mitsodrano anareo za amin'ny anaran'i Jesosy ho ela velona ny nareo. Ho hitanareo ny zay tadiavinareo ary ho lavitra anareo ny egnatra sy ny fahafahambaraka. Ho tahin'Andriamanitra no avinareo ary ho tahin'Andriamanitra ny fiainanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Asitsika te tanana mafy be mazoto toerana ombany fanatrehan'Andriamanitra. Misaotra ny Tompo ihany koa ho anareo zay namaly antso sy angavy nomaly nandeha nagnadio fiangonantsika. Misaotra betsaka satria mamadio izy aka. Le tsy tonga moa zany isaorana betsaka koa fa tongava eky ianao andro hafa. Nentsika jiaby io asan'Andriamanitra io tsy fanomezan-tsigny hoe zovy tonga, zovy tsy tonga, fa zay tonga kosa aloha ankasitrahana manokana. Merci nareo jiaby. Nagnafatrafatra moa zaho maly hoe ndao ampitombogna ny fifankatiavana. Ny zavatra matetika hita agnatina fiangonana rehefa tady ampandroso ny fiangonana io Andriamanitra dia le tonga taloha ndraiky tady anosy botagnany le tonga vafara. Tsy toetra tsara zany fa asan'ny devoly manakana le croissance de l'église. Fiangonana zany tokony roborobo, tokony hitatra, tokony mivomay maventy. Fa nendray le olo efa tonga teo taloha tsy tiany ndraiky mahita fanampony le tonga tafarafara. Zany tsisy olo tondrogna amin'izany fa tsika jiaby reo raha mba mahita ianao olona vaovao tonga ato mba hajaio, mba tena hoe tiavo. Satria ny ataontsika hoe tsy 100% fa ny 80% ny olo magnatona fiangonana dia mba mitady fianakavia, mitady fiarahamonina tsara. Mety andeha toko hoe mety mba mila fitiavana. Ka raha anao mba efa tonga taloha tato ka misy olo vaovao hitanao mba hanehoy fitiavana. Mba tegna ajeo izy raha mba misy raha hoe hitanao hoe olona vaovao izy dia tegna traiteo mihitsy izy mba
na le tsy kory moa zany fa na le taloha koa atao karan'izegny koa dia atao manjaka atao amintsika ato ny fifankatiavana. Toerana rehefa misy fifankatiavana misy fitahiana. Fa mahatonga io fitahiana io tsy tonga zany tsy hita eo le fifankatiavana. Satria ny fifankatiavana dia singan'Andriamanitra. Toerana misy Zagnahary zany misy fitiavana. Anao nefa mivavaka io miandrandra fitahiana avy amin'izao amin'Andriamanitra. Or nefa Andriamanitra tsy tonga amina toerana tsisy fitiavana. Asio fitiavana agnatin'ny fonao fa ho tonga ao Andriamanitra. Asio fitiavana agnatin'ny tokantragnonao fa tsy salasalagna présence de Dieu eo. Asio fifankatiavana agnaty fivoriam-bavaka atsika fa hita ianao ny fitahian'ny Tompo. Satria misy olona revana tsy ampoizinao. Vao eo mihitsy zay mivady miresaka an'izany tegna andalana hoe tsy ampoizinao fa misy olona io tegna tsy mba misy olona mankaty ananjy. Agnisan'izany zao ny makorely. Reo raha vao olo zany ka hoe havana makorely dia milefalefa tsy fantako nefa mety raha vaviny. Mety anadahiny. Na ray aman-dreny koa ry mareny hoe zanany hono mitsangana roho any amin'ny garotery roho tsy tiany dia atao zanany. Regny zany karazan'olo tsy mba mahita fitiava. Azonao ve zany zavatra tiako ampitaigna zany sady anatra izany no mba agnatao zany ndraiky tsy midiko andeha agny ndraiky anao vaky hoe toroteninay takao mila maneho fitiavana dia andeha ary ndraiky anao andeha tsy le faneho mpitiavana magnano zay le volangy. Say misy mandray vilagna ndraiky bokany ro lafo izy ireo avy agny ndraiky ozy sasany. Tsy zegny le tiako tenenina. Nisy tantara monko tagnaty Baiboly tao tantarana vehivavy mpivarotena antsoina hoe Rahaba. Na hoe Rahaba-janga. Dia agnisany nandraisany an'iregny mpisafotany regny hono dia hoe izy tsy mba misy famille mamangy. Dia regny mpisafotany regny zany mba famille voalohany mba niraisany tan-tragno. Anareo zany be ny zavatra tsy fantatsika fa misy olo io tsy mba mahita fitiavana. Ohatran'izany koa regny homosexuel regny. Iregny izy koa fanao dia havan'olo magnanogany regny anao miboda aloha anao. Sa tsy marina. Iregny zany tsy mba mahita fitiavana zany. Regny tsy mba misy olo hoe mba magnaja ananjy. Vao mahita ny valibala-vato. Misy araiky zay moa efa maty. Nariny tany anarany zanakanay taloha. Lalahy be magnatao pataloha fi mandeha magnano karan'izao. Tanao anao fa mimoety anao te. Dika zegny efa tsy ampandrosoanao an-tragno izy. Tahiny tompony anao. Za tsy hoe magnome lanjany na hoe magnindrahindra na manakory fa te hizara za hoe mahaiza mifankatia. Satria ozy ny tenin'Andriamanitra ny afantarana hono fa mpianatry Kristy atsika dia atsika mifankatia. Agnisan'ny fomba fanehoana fitiavana magnaja olo, miarahaba olo. Jereo zao misy karazana mpivady tsy mba mifankatia. Ny antony tsara mba nivoaka tamin'ny vavan'ny Ramose mihitsy mba nidokadoka paozin'ny madamo ny ala tan-tragno hoe mba tsara rao paozinao mafinaritra ty est si belle karaha nierigny taminao tamin'ny lycée banao ndre. Or nefa misy vehivavy miandry karan'izegny. Aiza nefa hitany an'izany amin'ny zanany ndraiky izy marina. Mama, ty est belle mama. Tsara belle ko menanao mama. Agny amin'ny zanany sisy izy mba mitroka. Fa agny amin'ny vadiny izy tsy mahita. Asazonareo le izy. Iverinao fa tsotra izy kezan'io. Iverinao fa délivrance foagna raha ilain'ny tokantragnonao. Nefa tokantragnonao io mila fitiavana. Tahin'ny tompo anao. Tsy lafo aby zany. Marina mafy afa moka raha vidigna magasin tegna mba ho azom-bola ndraika pasteur avao. Fandana mianatra nare samby an-tragno ko. Zanakanao mba ianaronao dokodoka foanao. Tsara be paoziny là avec les cheveux là. Efa makasiky foana izaza izo zany. Asazonareo le izy. Tsy voatery hoe zavatra vidigny lafo be fa mahaiza maneho fitiavana. Tahin'ny tompo anetsika jiaby. Tsy zany moa ny lesona hozaraiko anao androany. Fa ny zavatra hozaraiko anao androany dia hoe
mandray fahasoavana sy osotra. Mandray osotra sy fahasoavana. Zany raha andeha koragniko aminao niany. Satria rehefa itoeragna jiaby andehananao io misy atmosfera daholo eo. Anao ke zay ka mandeha andragnobaligny misy atmosfera raha mikidintsikidinsika. Anao na mba tsy mihetsika raha mikidintsikidinsika miaraka aminjare foana. Anao mety mipetraka ambony sezy tsara be fa karaha ohatrany kidintsikidinsika daholo raha jiaby. Hatramin'ny masonao mikidintsikidinsika aby. Satria andragnobaligny misy anao. Lazay fa tsy marigny ndraiky zay. Misy gôgno vao tonga amin'ny atmosfera karaha na mba tsy magnaraka rythme izy efa pare fogna izy, mba tsy magnaraka rythme. Io tsy magnaraka rythme fa efa novany le atmosfera izy. Dia ohatran'izany koa anao raha mandeha mamonjy fahoriana. Dia tsy hainao fa hatramina hira koa ndray malazolazo daholo dia tsy hainao mitsy hoe karakory. Karaha tiakitra an-dagnitra eo no eo zany ianao satria zay le atmosfera akeo. Marigna ane zany. Olo jiaby ake karaha tia tomagny daholo, hatramin'olo tsy mahafantatra anao tia tomagny ankely anao daholo. Tegna zavatra misy zany. Dia zay mahatonga anahy matetika amin'ny lera karahan'regny, zaza lao zaza vangianare zany ka. Tsy avonavogna akory ny anahy amin'izy hoe zaza vangiagna zany fa aminazy satria nisy dadabenay vao vetivety nantsony tompo. Fa efa à l'âge de 120 ans izy maty. Tena nanompo an'Andriamanitra izy tamin'ny androm-pahavelony. Katekista izy tamin'ny fiangonana FLM sady mpiandry. Antsony tompo no dia aminy. Dia ozato tamin'ny fianakaviagna asivatsika fiderana ozake. Olo 20 taogno zany efa tsy tokony hoe itomagniagna eky. Ka hoe mbola malahelo ndraiky koa anao fa araha izy 20 taogno. Tsy mba fahampy eky zany. Zay le dadabeko tantareko anareo eto foana hoe maso ozy tsy mbo antitra. Azonareo? Manatoroko anazy tamin'ny fahavelony, manatoroko anazy le hira antsika le décidé igny. Dia misy tovovavy marobe manko mihira amizigny. David azy maro tsara tovovavy mivavaka aminareo. Zany mihitsy zany c'est ça raha volagniny. Dia volagniny zanany manko izy dia non papa efa antiday be karany mbola mahay viavy tsara foana. Haozy maso ozy tsy mbo antitra izy mahita révélation tsy ampoipoizinao zay koa fa mihetsika. Mety tenenina misy zavatra zany mamorona atmosfera. Dia raha tonga koa anao zany amina toerana misy fahasoavana dia misy atmosfera fahasoavana akeo. Raha tonga anao amina toerana osotra dia misy atmosfera onction eo osotra. Dia nizaniza mandalo akeo zay mahatonga na dia nanatitra takagny possédé ho azy ianao satria nisy atmosfera teo. Misy anao mahatonga anao nagnofo ratsy tagny teo anao no lasa possédé. Aza hoe fahasoavana agnaty mpanompony. Raha vao zavatra avy amin'Andriamanitra zany agnatin'ny mpanompony izy io no apetraka. Dia amin'ny fotoana igny mpanompon'Andriamanitra igny milaza zavatra ohatra hoe miteny izy hoe riavana zao. Dia zay afatra
Jesosy efa Jesosy tamin'izany ao amin'ny bokin'ny Lioka izy niteny hoe indro izy omeko anareo ny hery sy fahefana anitsaka maingo sy mena rano. Dia indray andro amin'izay nefa rehefa nandeha reto mpianatra reto misy devoly tsy taranao fa miaraka amina finoana ianao manao zavatra misy etaeta sy avany eo ny etaeta sy fanantenana. Fahasoavana ianao araka le mahatonga ny tempoly tokotanina tempoly misy ny fionana misy masina ary misy ny masina indrindra. Tonga akagny niany misy kasika agny niany raha karan'izany mila apetraka anao agnatinao dia ho hitanao fa hoisy osotra sy fahasoavana ikorina mankany aminao. Alleluia. Karan'izany izy ravane. Dia zay nahatonga an Jesosy niteny le hoe igny karazany igny ozy dia tsy mivoaka raha tsy amin'ny alalana vavaka sy fifadikana. Misy zavatra koa zany takina osotra, takina fahasoavana, vavaka, fifadikana. Mafavinanan'izany ve anao? Zay mahatonga antsika eto isaka zoma tsy maintsy misy vavaka sy fifadikana aketo. Isaka zoma mandraigna amin'ny 7 zany fotoagna zany manomboka aketo. Satria anao zany metretry hoe délivrance ny pasteur fogna ilainao. Nefa jerevo io fa misy karazana ozy Jesosy. Kofa karazana problème, karazana asana devoly mandigny anao mbo hivavaka sy hifadianina. Hatramin'ny ampiovam-fonao mbo finagnanjainy ve anao? Ary tsy fantanao nefa hikarazany ndraikindraiky. Say mbo zany aby izy mahatonga anareo mivady mifamaly lava io. Anao tsara nifadianina, tsara nivavaka. So de mbo zany aby mahatonga volanao bloqué io. So de mbo zany aby mahatonga olagna amin'ny asa ataonao io. Satria anao tsisy herina vavaka sy fifadikana. Mety finagnano anao taloha fa tatoato anao tsy hitatso. Ndana miverina. Matozany toroteny zany regninao niany ilainao zany zay zavatra zay. Zay zany valin'ny fagnontaniananao io. Tainy tompo ane ianao. Ny osotra azo afindra fa saingy mila takatra anao ny secret afahan'le izy mifindra. Satria ny onction na ny zava-panahy dia tsy maintsy mifindra à partir na moyen de déplacement. Moyen de déplacement.
tsy maintsy misy moyen de déplacement. Ino ny ahafahany zavatra mifindrany aminao. Jereo ndray andro Jesosy rehefa andeha hizara onction, dia ozy izy mantso ny olona jiaby, avy eo izy nareo jiaby zay mangetaeta. Mitsangana tampovoan'olona marobe izy. Avy eo izy nareo jiaby mangetaeta, minana, mivokisa. Minana. Fa condition zany ianao mangetaeta. Mba mandagna etaeta ve ianao fa iva io olagna anao. Mba mandagna etaeta ve ianao fa ain'Andriamanitra atao io. Tsy ampafiry ny zavatra vahan'Andriamanitra io. Ary matoa Andriamanitra nainamahany le raiky taloha igny mbola hainy koa mamahany io raiky vaovao io. Zany apetrao agnatin'ny sainao. Fa ho hitanao fa hoisy zavatra ifindra. Raha vao zavatra zay ampiasantsika le mot hoe transfert na hoe famindrana, dia tsy maintsy misy zato eo ny moyen de déplacement. Tsy maintsy. Raha maha olombelona mety fiara, mety moto, mety bicyclette. Fa misy koa nefa ny moyen rapide, ohatra hoe mandeha roplan, sy moyen lent. Ka ao amin'ny monde spirituel, ny zavatra rehetra dia mi-voyage amin'ny alalana vitesse, ny fahazavana. Io zany ny kilométrage akao, vitesse na fahazavana. Io ny zavatra aingam-pandeha indrindra raha mbola vitesse korana. Io nefa zany nyrefy ao amin'ny monde spirituel, fahazavana. Natorokanao teto indray mandeha fa ny fahazavana mavita miodidigny impito, mihoatra raha ozy Albert Einstein. Impito. Agnatin'une seule seconde zany ny fahazavana afaka miodidigna ny globe terrestre, bolabolantany, impito. Imagineo zany vitesse zany. Zay zany ny vitesse ny monde spirituel. Ary raha vao kristiana anankiray, olo anankiray, voalaza fa nisehoany voninahitra Andriamanitra, dia misy an'io hafainganam-pandeha io zay agnatiny akao. Amen. Misy an'io hafainganam-pandeha io. Satria ny voninahitran'Andriamanitra dia zay hafainganam-pandeha. Accélération divine. Dia io anefa ny zavatra hita ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ka agnisan'ny voyage ampiasaina ao koa ny hafainganam-pandeha ny fieritreretana. Zany koa zavatra raiky mikonty be koa ko. Io fieritreretanao io. Anao ve misy fotoagna mba mieritreritra, mba avy nieritreritra raha manjary hatramin'ny maraina, ino daholo raha mba finitreretinao. Fa izy io zany raha mikonty daholo amin'ny tontolo ara-panahy. Zany natonga ny Martin Luther King nilaza hoe le monde du succès c'est le monde du rêveur. Zay olo hitanao fa mahomby reo zany dia presque mpagnonofo daholo, mpisaintsaina zavatra. Le monde du succès c'est le monde du rêveur. Anao ve mba mpisaintsaina zavatra tsara? Raha mitodika amin'ny zanakanao anao mba misaintsaina zavatra tsara amin'ny zaza io ve anao? Raha mba mitodika amin'ny asa ataonao anao mba misaintsaina zavatra tsara amin'ny asa io ve anao? Fa tsy hoe malomaloka kely andro perte ndraiky niany, zao ndraiky niany, tsy karanjany ravana tainy tompo ianao. Zay le izy hafainganam-pandeha ny fieritreretana. Ny lumière ao zato dia mavita miodidigna an'ity monde entier ity ao anatin'ny seule seconde impito. Ary ndray andro dia Davida mpanjaka dia nilaza ozy hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Zany possible koa zany ianao agnatina tenin'Andriamanitra afaka mahazo ny vitesse na lumière. Fanilo ny tongotro sy fanazavana. Davida nge relasena bavy tsy possible aresan'ny Goliata zany raha logique. Fa nisy fanilo na tongotro izy ary nisy fanazavana ny lalana izy. Ny ahafahana kristiana anankiray manana tenin'Andriamanitra dia ny fankatoavana ny teny io. Zay nantoka ahafahantsika amin'ny teny hoe misy tenin'Andriamanitra ao anatinao, hoe misy fahazavana ao anatinao. Fankatoavana tenin'Andriamanitra. Mba aiza ho aiza zany. Mba manakory ny fankatoavanao ny teny io. Io karazana fatakarana io ravana natonga ny Rahaba janga
tena niavaka raha mbola zavatra tao amin'ny tanànan Jeriko. Baiko avy tamin'Andriamanitra nilatsaka fa poteo Jeriko aza vela misy miangana fa azaka tiana rabajanga. Dia avelao izy Andriamanitra ny zavatra karanjao fa anareo rabajanga sy zay premisy takeo na le hoe voaloham-bokatra reo naharovana je rehefa nisy araiky antsoina hoe akana na alainy ndraiky raha reo dia maty daholo zanak'Israely, rava daholo zanak'Israely satria nisy tsy fankatoavana tao, tsy manana tanteraka an'le premisy. Anao manomboka zao eno tsara ty tsy forcegny fa hoan'izay vognona ankato. Anao manomboka zao raha mba manao activité ka mba namokatra le activité mba azadigny mba manao voalombokatra. Azadigny zany ho anao mba te handeha lavitra. Izy koa te hidoko amin'io manao dia ataovy karaha ny fo. Misy dimension takina riavana amin'ny monde spirituel fa tsy raha mandehandeha ho azy io. Amin'ny raha jiaby ataonao rehefa tianao mahomby miteny aminao Andriamanitra zany, lazao fa secte koa zany. Tadidio zany nareo mpanompo sampy matakatra an'izany secret zany. Satria agnaty Baiboly dia milaza fa ny voalohany ozy dia an'Andriamanitra. Izy edy izy koa tsy grand tsy mazaka raha volagniko zany e. Zay mahatonga n'ity fivorintsika ity nomeko foana agnarana hoe fivoriany ngeza. Tainy tompo ianao. Dia ny zavatra anankiray ampiasainao voalohany dia amin'ny alalan'ny fisintomana. Io le hoe aspirateur. Mba manana an'izany ve anao amin'ny tontolo ara-panahy? Aspirateur. Fisintomana. Mba misy an'izany ve ny monde spirituel anao? Mba manana an'izany ve ny spiritualité anao? Io zany revana vao misy mpanompon'Andriamanitra mijoro, vao misy mpanompon'Andriamanitra mampianatra, mivavaka, miteny, raha tegna anagnanao io fomba anankiray lazaiko tia, misy zavatra tsy maintsy voasintonao foana koa. Activation de l'aspirateur. Io zany tsy inona fa mila matakatra ianao inona ny tokony ataonao. Io ane ravagna raha tegna olona ampifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia tonga dia renao midoboka agnaty fonao agny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Na tsisy nitoroteny taminao ara. Dia amin'igny fotoana igny da nataovy. Fa za miandry izany ndraiky fa voaraiko fa niandry ny confirmation igny za. Efa voarainy Abrahama fa hiala tao amin'ny tragno raisiny reniny izy, tsy niandry confirmation izy tonga dia lasa. Tainy tompo ianao. Efa voarainy Abrahama fa andeha atolotra ho an'i Jehovah Isaka, tsy niandry confirmation izy nanagnontany hevitry Sara fa tonga dia lasa. Io atsika zay midakodako foana, misalasala, mihanahana, mandray décision amina zavatra asain'ny tompo anao io mampistagna fiainagnanao. Tainy tompo ianao. Misy agnarana olona moa natorin'ny tompo anaty eo. Misy azy le hoe Gabi, Jovy Gabi, Gabriel. Misy an'izany agnatin'ny salle ty. Jovy Gabriel zany. Mais il n'est pas là. Tainy tompo ary izy. Ary Jovy le Ziona. Ziona. Mila mivavaka ho an'ny Ziona za zao. Mandroso lohateny ao Ziona. Mahita za amin'ny tsy haiko na amina famille izy na aminao mahita ady. Misy ady. Misy combat. Dia io ady io tsy ady tsotra fa ady tiany devoly andeha agnapotehany. Dia misy sasany aby rehefa magnamboatra cercueil. Tsy haiko hoe inona le tsy zakan-jareo aminao.
Ary reo olona reo tsy tianjareo anao mivavaka akato. Tsy mahafantatra faminao fa misy combat atrenao. Hitan'i Jesosy ho ady atreny Ziona io. Ary am'izao minitra, segondra ivavahako zao dia misy osotra manomboka midina amin'ny Ziona. Ary manomboka tapatapaka reo karazana ozona ataon'olona reo. Efa matetika ianao misy mamosavy fa afaka foana ianao. Fa io zavatra ataon'zareo io neveriny fa io no mahomby. Fa le Jesosy ivavahanao nefa mahita anao. Amin'ny maray mandreny no ara-panahy rakofako amin'ny firakotra ara-panahy ianao. Ary didiko rava ny planin'ny fahavalo. Didiko tsy manan-kery amin'ny fiainanao Satana. Rehefa nany fahafatesana miala amin'ny Ziona nareo. Ninona ady atrenao Ziona, androany Jesosy mampandresy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy arovan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra anao. Piteko reo karazana fanahy ratsy reo. Raiso ny fahasoavana. Ny anaran'i Jesosy raiso ny osotra. Ny tompo hitahy ianao ary mbola tsy tapotra ty taona ty fa ho isy fijoroana vavolombelona. Ho hitan'ny masonao zany. Satria manomboka hikorina amin'izay ny fahasoavana. Manomboka hiasa amin'izay reo onction anatinao reo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mahomby azy. Ary zovy zany misy Ernest zany. Ernest. Ernestine. Utahin'ny tompo manokana izy. Ary naizanaiza misy an'izay olo zay na manaraka ny direct aza. Tononoko eto androany fa fotoana ny olona io zao. C'est le moment. Ho asandratr'Andriamanitra io olona io. Ty za mahita varavarana misokatra ho azy. Ho tahin'ny tompo ane io olona io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola miampire koa ile sabotsy. Tompo ane hitahy anazy. Allo, toizantsika fampianarana mbalo. Ya, aveo atsika ria méga église manohy izy. Aspirateur. Mila hainao misintona zavatra. Jerevitsika tsara agnisan'ny nahasitrana an'le vehivavy nitsidra tantaonany maro fa io zavatra io nananany fahaiza misintona. Ozy izy mantsy anazy tamin'ny tegnany any izy niteny hoe na dia nisomotra viavin-dambany fotsiny arandroany izy no voakasiko dia ho sitrana. Aspirateur. Fa maro amintsika mandeha mamonjy raha zany. Zay na tonga anaty hoe nakafanoarana. Anao zaka mandeha amina baligny regninao misy raha mikidintsikidinsika agnatinao tao. Satria misy aspirateur na baligny aminao. Anao izy ka mamonjy deuil na fiaretan-tory favoazana misy atmosfera hafa ao. Ka na anao na mba te hiravoravo karakory no atmosfera ke tsy maintsy voasintognanao fo. Tsara nisy olona namonjy fatika raha nimoefa ndraiky ondra nanony tako. Mety misy raha mampimoeo fa mandalondalo kely. Fa aveo malahelo. Le atmosfera kely lasa igny no voasintognanao. Dia raha mandeha manatona mpanompon'Andriamanitra magnatona fiangonana ndana hoento aspirateur anao. Mba mangala zavatra. Raha tonga amin'ny Ziona eto anao aza magneky mihitsy raha tsy mba misy zavatra miova amin'ny fiainanao. Alléluia. Amen. Ny aspirateur ho zateo natao hisintona zavatra. Zay toerana ametrahanao aspirateur tsy maintsy misintona zavatra izy. Ka raha alefanao eto amin'ny pasteur David androany le aspirateur anao dia ho voasintonao le osotra. Ho isy fahasoavana agnaraka anao avy amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Possible ihany koa io amin'ny alalana boky. Ohatra ianao zany mamaky boky.
vakinao bokin'le mpanompon'Andriamanitra dia eo anao misinto mahazo an'le fahasoavana sy osotra. Io koa possible amin'ny alalan'ny fienoana anao mitandregny toroteny karaha zegny. Ino raha tsapanao, ino raha regninao, ino raha tonga dia hitanao hoe miantefa aminao agny. Aspirateur. Io no manky amina kristianina maro avana, tsy manana aspirateur izy. Agnisan'ny aspirateur le fanotokorako anao tavoalohany mandeha amin'ny fitiavana. Tsy anao le mpitsaratsara olona, mpagnavakavak'olo, tsy anao le mpagnilikilika namagna, fa anao manana fitiavana. Toerana ao zao rehefa misy fitiavana, présent eo Andriamanitra. Na tsy mitondram-bavaka ary anao, misy raha miovaka eo. Fa matoa zay tsisy raha tsapanao mihitsy amin'ny fiainanao, tsy eo le aspirateur. Tahiny tompo ianao. Amen na? Faharoa dia amin'ny alalan'ny fieritreretana tsara. Fieritreretana tsara. Anao raha mba tonga amina toerana karan'izao mba ataova amin'ny raha tsara eritreretra. Amen. Fieritreretana tsara. Io ihany koa le antsony teny frantsay hoe pensée positif. Mila manana an'izany ianao, mila positivenao raha jiaby. Pensée positif. Tamin'ny fotoana nampidinina teto ambony tany ny manteau-ny Elia, ny zavatra zany revana raha vao zaraina dia natao ho an'olo jiaby. Tanareo zao toroteny anahaka izan'io, ny zaraiko dia natao ho an'olo jiaby. Ka possible mety maregny an'izany ianao agnaty fiangonan'olona agny un jour. Dia mety hiteny ianao tsy toritenin'ny pasteur ndraiky zany, efa nizaraigna ho an'olo jiaby zany. Nizarain'ny Elia ho an'olo jiaby manteau-nazy nalalany teto ambony tany. Donc ho an'izay monina eto ambony tany afaka misitraka ny manteau-ny Elia, fa tsy ho an'ny Elia sarery akory. Tahiny tompo ianao, tahin'Andriamanitra ianao, engany mba hoisy zavatra hitranga ho amin'ny fiainanao manomboka androany. Alléluia. Jesosy sao dia ny fanahin'ny Elia ozy ny Baiboly no tao aminy. Donc tahaka ny fomba nandresen'ny Elia no andreseny. Tompo hitaha ianao. Zay nahatonga an'i Jesosy niakatra velona tany an-danitra satria fanahin'ny Elia no tao aminy. Voalazan'ny Baiboly zany. Amen na? Pensée positif. Fahatelo dia amin'ny alalan'ny fanomezana. Raha tiandray osotra, tiandray fahasoavana, mila olo tsy mahidy. Vakio nge Baiboly fa mialohan'ny hitsodrano ny zanany Isaka. Isaka nery la sinabavy tsy olo sahiragny. Isaka zany nandovany Abrahama sady mbola mpanambola koa. Fa ino ndraiky natonga ny Isaka andeha hitsodrano zanany, andeha hitsodrano ny Esau. Ny teny ndraiky hoe amevinare hanimpiza. Multimilliardaire ve dia hoanana problème na sakafo. Mba levilevinao saran-tsaigna le izy. Fa io le fanomezana io mihitsy ny principe ahafahana mahazo zavatra au monde spirituel. Fa be da be nefa ny olona manakina hoe aza te vavaka aminareny fa alako izy misy rakitry. Zany tsy andehanana anjary. Tedy folo fa tsy tia vavaka. Za le magnano publication matetiky hoe mba tonga avy misy rakitry sa tsisy. Nefa revana taiza anao nahita fanompona. Mety io, mety sampy ilazagna anazy. Mety tsy haiko inona le fanompona. Hoe natao gratuit. Fa tsy maintsy misy offrande eo. Misy sasany magnome omby, sasany magnome vola, sasany magnome lamba, sasany magnome toaka, sasany magnome. Fa raha vao ampiangonana signa rakitry dia lasa korambe. Tahiny tompony ianao amin'ny alalan'ny fanomezana. Vakitsika vao vetivety ny tantaran'i Abrahama. Fa i Abrahama nery avagna nafahany nahazo osotra mba hiteraka, nafahany nahazo fahasoavana mba hiteraka, tsy vavaka be à gauche à droite fa fanomezana. Tonga dia lasa izy nalainy namboarany sakafo olo aby reo, karakarainy olo aby reo, nataony zay naravoravany olo reo. I olo ireo voky
Ino raha nikoragniny olo reo amin'ny herin-taogna karaha ty hitrotro zazakely sara vadinao. Tsisy vavaka marobe. Andriamanitra andeha hamonjy an'izao tontolo zao. Inona nafany namonjy an'izao tontolo zao? Fanomeza. Nomeno izy ny zanany lahatokana. Mba tsisy overy zay rehetra mino azy fanina fiainana mandrakizay. Anao ve mba tia magnome? Fa tsy ny ray mandeha tsy indroa ianao io nefa nivangin'Andriamanitra. Fa tsy niasa taminao le pratikana fanomezana. Mba mianara mba manana toetra tia magnome manomboka androany. Amen. Satria fanomezana no sekren'ny osotra sy fahasoavana. Amen. Betsaka zany ravagna ny zavatra apetraka Andriamanitra amin'ireny mpanompon'Andriamanitra zay mety fantanao regny. Mpanompon'Andriamanitra ranona, misy zavatra apetrany. Raha anao mitezegna agnatina fiangonana, anao manana ray aman-dreny ara-panahy, andana, katsao, ahoana ny afahagna mahazo anazy. Voalohany tena toroko anao dia amin'ny alalan'ny aspirateur. Fisintomana. Natoroko anao faharoa amin'ny fieritreretana tsara. Natoroko anao fahatelo fanomezana. Io mba andana tezao amin'io vatagnanao, fisaignanao, fijerinao. Dia hitanao fa raha anao olo zatra magnome, ny fagnomezana manko dia signe na fitiavana, signe d'amour. Ny toerana ho za taminao teo, raha vao ahitagna fitiavana, dia tsy maintsy ahitagna an'Andriamanitra. Ny toerana ahitagna an'Andriamanitra nefa na zay tsy angatanao omen'Andriamanitra. Ka raha ataonao ray aman-dreny manana raha jiaby io, toerana misy anao, tsy sahiragna zanakanao. Sa tsy maragna zany. Zay zavatra zay mila katsanao isanandro. Ahoana tonga ny présence de Dieu? Ny présence de Dieu tsy hoe alléluia, alléluia. Nefa zay olo mandalo ke ngilagnanao. Anao ony tegna tsy mitsitsitsy mitsy amina teny tsy fantatra. Nisy olo tsy tianao ndalo fa dia andiagnana. Ny teny anao fa misy présence de Dieu. Dia zay amizay mahatonga olo misy fir-polo taogna ny vavahana, tsisy raha miova fiainana. Satria Andriamanitra tsy akefy nadokony l'Église ihany. Nadokony akagny. Aketo dia raha isika, alléluia. Tendenganady anjaranao amizay mamaly ananjay za hoe zaninonao amizany zavatra. Le fanompognan'ny tompo tsy sarotra. Fa atsika mihitsy ny tsy te hiova. Atsika ny tsy te haneritena. Atsika ny tsy te hankatoa. Raha iny tompo ianao. Izy tsy sarotra. Fa sarotinao. Mora hely ary tsy voatery andanigna lera be karakory. Fa ny attitude anao manoloana ny mpiara-mivavaka aminao. Manoloana ny olo mipetraka ankilanao io. Karakory zany zao fonao isika mijery olo araiky. Da anao ianao mba mijereva olo araiky. Todia kely anao mijery olo araiky. Karakory fonao mijery olo. Izy koa mbola mivolagna fa diandiagnana. Dia fa tsy zety. Mba imaginenao reo zavatra nasehoko anao reo milohany antsika nanomboka teo hoe Rahabajanga. Fa ny afaran'ny Rahabajangany dia izy ny lasa reniben'i Jesosy. Zany raha tsy kotanao amin'ny Andriamanitra fa mba hamiahagna raha miavonavona raha. Io olo tegna tsy firarahigny ratsy magnino ino ndraiky tanao. Nasarotiny ananjy tandangitra tao. Za nge milaza aminao fa eo ihany le style Rahabajanga fa tangatrika aniny tegna nampandrosoany andry tao e. Tangatrika ananjy. Zay ka nareke mivantana firy lama nare. Fa dia mahagaga fa Andriamanitra andeha andrava Jeriko. Andriamanitra andeha hamabo Jeriko. Ozy Andriamanitra phrase voalohany nivoaka tenin'Andriamanitra hoe fa i Rahabajanga azaky tiany. Rahabajanga ozy azaky tiany. Dia avy eo le voaloham-bokatra azaky tiany. Iny le nasarotiny anazy. Tegna ho anao zay mijery zany zao dia tsy Andriamanitra tsara be rangany volagna igny. Haiko loatra viavy. Igny sady sansawara igny.
Hello d'ultrasaina diaby. Izy koa anao entinao taliako. Zing ndraikindraiky zing garotière de avake izy mivadiky sansawara. Ataovy tsy fantanao ndraiky koa zay. De mandehandeha Queens zay izy karany. Ozy sasa andeha Pando. Voatongana aby tany jiaby. Nefa nataon'Andriamanitra miavaka. Miavaka. Inona moa ny antony? Io vehivavy io no nandray andreo mpitsongodia voalohany. Zareo ny karakara tsara le voaloham-bokatra ny miaramila. Zareo mpisafotany zany regny le voalohany. Nalefa tagny amin'ny Jericho. Miaramila voalohany. Ary reo zany le farany gidragidra. Raha sagnatria zany reo maty. Tsisy hevitra tsony ny miaramila jiaby tavafara. Satria reo ny farany intelligent. Reo ny farany mahita ny kipitsopitsony jiaby. Le farany teknisianina enjagna. Reo nalefa reo. Fa igny no nalainy rabajanga. Karakarainy. Ary tsy vitany karakarainy. Andeha olo reo. Raha tantragno nameny olo reo koa. Nameny voaloboka olo reo. Nameny divin olo reo. Zany makondra tsy mela andragno namakorely. Misy toaka foka koa. Tahiny tomporena. Ary zay anisan'ny coutume fagnajagna amin'ny zanak'Israely. Zay olo tonga andragno tsy maintsy mahazo raisin, tsy maintsy mahazo vin. De nino nakotika mbola nameny tady koa nandosirany olo reo. Efa natoroko anao ny ahavony mandan'i Jericho, nameny tady nanombokonana avy tagny. Donc tsy tady zanajanany. Matona lasagna miaramila zany nidina avy tan-tragno, tady enja. Raha maventy. De hozy zandriamanitra hoe tsy azo adinoana reto olo reto. Engany mba ho tonga aminao koa zay agnarana zay. Tsy ho adinon'Andriamanitra mandrakizay anao sy ny taranako. Ary za androany amotsitra tsodrano. Ho anao zay tonga teto androany maraina. Tiako anao sady hitsangana agnatin'izay. Manonona reo karazana osotra. Reo fahasoavana mba ilainy fiainanao. Oka hikorina aminao androany. Manonona reo karazana fangianam-pandehan'Andriamanitra nandrasanao elabe. Oka hifindrany aminao manomboka androany. Avita amizay anao iaina anaty fitiavana. Avita amizay anao mba iaina anaty fanetrentena. Avita amizay anao mba iaina ao anatin'izany atao hoe mandefitra zany amin'ny fiainana. Ary ho présent foana eo akaikinao Andriamanitra. Tompo mitsodrano andreto zanako reto ah. Oka tompo reo zay ny tanondrika rehetrarehetra hitsaka amizay. Oka tompo mba tsy takany hatramin'izay itsony ny fiainany fa iovaovaovao. Ary zao ny afatry ny tompo anao androany mambokiny Apokalipsy toko faraiky amin'ny roapolo andiny fahadimy hoe indro avoziko ny zavatra rehetra. Hoisy zavatra ho avozan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Hoisy zavatra ho avozan'Andriamanitra anatin'ny tokantranonao. Hoisy zavatra avozan'Andriamanitra amin'ny fidiram-bola. Hoisy zavatra avozan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ho hitan'ny masonao zany. Androany Andriamanitra mizara an'izay onction zay ho anao. Raisany iso zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisany fahasoavana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy. Mankasitraka ny amin'ny présencenao tompo. Misaotra ny amin'ny manifestation de l'esprit. Zay manomboka mamanginy olona. Enoy fa misy zavatra renao manomboka mamay any amin'ny vatanao any. Manomboka maheno rivotra enao amin'izao fotoana izao mitsoka. Manomboka ho tsapanao manomboka eto zany Andriamanitra miasa izany. Raiso ny osotr'Andriamanitra. Raiso ny herin'Andriamanitra. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra. Raiso ny fitahian'Andriamanitra. Ameno anao amin'ny androm-piainanao rehetra. Yanau tu lairai situ mendikyayana ilay zanako
Masinayana Masina Yana tupu Laila tipu Dedikayana Firaisana misaotra tompony amin'ny fahamasinanao, misaotra ny amin'ny fahalebiazanao, misaotra ny amin'ny voninahitra ao zay mamirapiratra eto amin'ny toerana ity, misaotra ny amin'ny famanginao ny vahoaka ny Ziona androany, misaotra ny mikasika ao amin'ireo zay manaraka ny en direct amin'ny anaran'i Jesosy no nanonako fahombiazana ho antsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Oka hita ny fahatsaran'Andriamanitra io masonao io amin'ny anaran'i Jesosy. Iverineto ianao miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Tia tanana mafitsika ho an'Andriamanitra dia mahazo toerana ianao. Alleluia. Anontany kely hoe le grand kaikinao mba nisy zavatra voarainao ve hoe androany? Mana voaray lesona ve hon izy mba anontanivo anazy hoe ino raha mba voarainao? Mba ino no mba voarainy teto androany? Fa ny sasany ndray zany tsisy raha voaray mihitsy eo. Tahiny tompo anetsika jiaby. Zay ny fotoanantsika teto dia manasanao za avy eo. Misy karazana tsodrano avy eo amin'ny altara. Zay ndraika atoro anao rehefa avy eo. Mitodiky manokana aminao zay manana aretina tena hitanao hoe tsy nahitanao fagnafodiny mihitsy. Misy tsodrano avy eo amin'ny altara rehefa avy eo. Anao mety anao le mitady asa tsy mety nahita. Indrindrandrindra ho anareo zay mba te hiteraka. Miinvite anareo zany any. Misy le tsodrano amin'ny altara ao androany. Namen'i Jesosy altara tsara betsika ko. Dia izy tsodrano avoaka avy eo androany. Anareo mpandraharaha mpitady vola jiaby tongava. Ho isy fahasoavana ho zaraigna rehefa avy eo. Any amin'ny mega église efa voninao moa ny fiara mitaditra antsika ary misy sakafo iarahantsika mihinana agny rehefa avy eo tongava maro. Ho anao zay mila fahasoavana manokana zany any amin'ny mega église za avy eo manasa anao tongava sala amin'ny ora mahazatra antsika androany maraina dia ny après midi amin'ny ora sasany. Amarina ny fotoantsika fa sady hanomana fanatitra ho an'Andriamanitra. Raha niomana amin'izany ianao dia raisina am-pelatananao mifanatitra ao hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny fahafahana ny angona teto ary fantatro fa mitondra fahasoavana zay raha miala eto. Tahio Jesosy regny tanana misandatra ireny. Tahio ny fiainany tsiraray avy. Tahio ny hoaviny reto mpanomponao ireto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga dia tantazitsika ary zay fanatitra izay. Assim como eu te ali